anatra feno fitiavana, izay no lohahevitra anankiray indray izay tiako hampahirezana antsika amin'ity takariva ity. Dia mbola araka hivavaka ary isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay satria mbola afaka mananatra an'iraindray ianao, manome torohevitra tsara ahafahanay mitondra tena tsara eo amin'ny fiainanay. Taio ary ny hafatra izay entina aneo mba hitondra fahirezana ho an'izay miaino. Anaran'i Jesosy, amen. Ny apôstôly Paoly dia apôstôly niasa manokana ho an'ny jentilisa. Nanana fikasana lalina mandrakariva ny apôstôly Paoly ny amin'ny anao ny asan'Andriamanitra. Aitsika tsara ny tantara amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 fa naka taratasy mihitsy ny apôstôly Paoly hoentina amonoana ireo milazan-tena kristianina. Rehefa niantso sy nahazo an'izay izy dia lasa nandeha tokoa. Tamin'ny any lalana makany Damasiko kosa anefa no niaonan'ny apôstôly Paoly tamin'i Jesosy tao anatin'ny fahazavana ary nanomboka teo dia niova ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Lasa nanana firehana sy fitiavana hitory mahakasika sy ny momba an'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Ary rehefa nitory ny amin'i Jesosy izy dia nanomboka nisokatra ny fiangonana tamin'ny toerana maro. Nandray ny afa-pamonjena ireo olona izay niaino ny apôstôly Paoly. Ary rehefa nandray ny asa-pamonjena izy ireny dia nanome anatra ho azy ireny nefa ny apôstôly Paoly mba hoentin'izy ireny miaina amin'ny maha-kristianina azy, amin'ny maha-mpanaradian'ny Kristy azy. Ny Tesalôna voalohany toko 5 dia misy anatra anankitelo izay tiako zaraina aminao amin'ity hariva ity. Tesalôna voalohany toko 5:9 dia miteny ny soratra masina manao hoe mifalia mandrakariva. Mifalia mandrakariva. Sitraky ny apôstôly Paoly ary sitraky Jesosy Kristy ihany koa raha mba tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany hoe faly mandrakariva izany. Zava-dehibe mantsy ny manana an'izany fifaliana izany. Ray andro dia nisy zazalahy kely anankiray nentina tany amin'ny hôpitaly. Tô manjonjonitra lava izany izy. Tô marary izany izy. Rehefa ataon'ny dokotera nefa ny fizahana azy dia tena tsy misy olana amin'ny lafiny ara-pahasalamany. Tô mandeha tsara daholo ny fitempon'ny fony ao tsara. Kanefa mitanondrika ilay tovolahy kely. Dia vaky vava ireto ray aman-dreny fa maninona izy. Indro nisy lehilahy anankiray kristianina sendra namangy tao amin'ny hôpitaly io. Ary nitsidika ny tovolahy kely io. Dia mba nijery ihany koa hoe hivavaka ho azy no antondiany. Tsy kary ity lehilahy ity anefa tamin'izay fotoan'izay fa tsy mba aretina tahaka ny aretina rehetra no mahazo an'io tovolahy kely io fa aretiny tsy fifaliana. Tsy mana fifaliana mihitsy ilay tovolahy. Ary nanomboka niaraka nilalao tamin'ilay ankizilahy kely ilay lehilahy kristianina. Tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka nitsiky ilay ankizilahy kely. Ary nanomboka ihany koa teo amin'ny fiainany ny asalama, ny atsara. Rehefa nanontaniana ireto ray aman-dreny ireto dia tsy dia manam-potoana loatra ilalaovana na hiarahana amin'ity tovolahy kely ity izy fa
variana loatra amin'ny asany. Ary rehefa tsy variana amin'ny asa zava-fendra fety dia variana ny amin'ny namany. Ary rehefa tsy variana amin'ny namana dia ireo karazana fety no mameno ny fiainana. Tsy manana fotoana velively na dia kely akory zavan'ity zanany. Hany ka niteraka aretina ho an'ny zanany dia aretiny tsy fifaliana. Ainy tsy fifaliana kay ry namako dia mamparary izy io ary aretina izy io. Rehefa tsy faly ny olona anankiray, marary izy izay. Betabe ny toe-javatra mety hiteraka tsy fifaliana indrindra amin'izao fiainana izao. Kanefa ny soratra masina dia mampahery antsika manao hoe mifalia mandrakariva. Ny fifaliana nefa dia tsy azo terena izy io. Satria ny soratra masina miteny manao hoe mifalia mandrakariva dia andeha ho faly aho zany. Tsy izay. Fa mila ny fanahy masina izy io mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany fifaliana zany. Ny asan'ny fanahy masina dia hita taratra ao amin'ny Jaona 9:9. Fa raha tonga izy dia izy no ampaiky izy ho toy izao ny fahotana. Ny fanahy masina zany mitarika ny olona anankiray hiaiky fa mpanota izy. Ary tsy mijanona eo fotsiny fa ozy hoe sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Raha hoe miaiky hoe mpanota fotsiny ny olona anankiray dia tsy hahafaly azy velively zany. Fa ny mahafinaritra amin'ilay toy an'ilay asan'ny fanahy masina zao hoe mitarika azy ao amin'ny Kristy ilay marina ny fanahy masina ary manaiky amin'izay ilay mpanota fa hamarinana ao amin'ny Kristy. Zao sy ny ambaran'ny Salamo 2:30 1 sy 2 manao hoe sambatra i olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay tsy isan'ny Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahy. Rehefa mahatsiaro tena voavela eloka zany olona anankiray dia sambatra izy ary faly izy. Ary ozy ny Galatiana 5:2-20 hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fifaliana. Ny fifaliana izany dia vokatry ny fanahy izy io. Ary amin'ny mahavokatry ny fanahy ny fifaliana dia ilaina ny mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanomenao an'izany fifaliana izany. Satria ny fanahy masin'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany koa dia manana ny fotoana mandrakariva ho anao. Ny andro rehetra izay nomeny ny ainanao dia azony atao tsara mihitsy ny miaraka aminao mandritra izany fotoana rehetra izany. Ny olombelona mety tafasaraka aminao ihany ozy ny amin'ny toe-javatra manokana, mety ny amin'ny asa, mety ny amin'ny toe-javatra hatrehany, fa Andriamanitra kosa amin'ny fotoana rehetra dia afaka miaraka aminao izy hanome an'izany fifaliana izany. Ny 9:10 dia ny soratra masina hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ny apôstôly Paoly dia nianatra teo amin'ilay mpampianatsara ny dia Jesosy Kristy zany. Ny fanaon'i Jesosy Kristy raha vao maraina ny andro Marka 2:5-3 dia ny soratra masina ary ny fomaraina alina koa izy ary nantenaka ny an-tany foana hivavaka. Jesosy zany dia tsy mba karazan'olona matory maraina fa olona mifoha maraina izy ary ny zavatra ataony raha vao mifoha izy dia ny miresaka amin'ilay Andriamanitra rainy. Raha mijery isika ny amin'ny Luka 2:20 ihany koa raha niatsika toe-javatra sarotra Jesosy Kristy dia fanaony ny mametraka ny toe-javatra eo am-pelantan'Andriamanitra. Rehefa tao Getsemane ohatra zao Jesosy dia ozy izy hoe raiko raha azo atao dia sory amiko ty kapoaka mangidy ity. Zany hoe napetrany teo am-pelantan'Andriamanitra ilay kapoaka mangidy izay netiny ary nanana hery izy satria nanoana azy Andriamanitra. Ary mampirisika antsika hivavaka izy. Tsy vitany hoe mampirisika antsika fotsiny hivavaka ny apôstôly Paoly fa izy ihany koa dia nivavaka. Ary Jesosy Kristy ny ohatra nalainy tahaka tamin'izany ny Luka 2:20-2:30 dia nivavaka ho an'ny Simona Petera Jesosy. Hoe ry Simona, zah efa mivavaka ho anao. Mba tsy alevina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalahinao. Jesosy Kristy rehefa mivavaka ho an'ny olona anankiray dia manonona ny anarany mihitsy. Tahaka izany ihany koa
mampirisy an'i Jesosy atsika. Ananantsika fahazarana ifomaraina hatrany ary azoto ivavaka, ametraka ny zavatra rehetra am-piatan'Andriamanitra vao maraina. Ivavaka ihany koa ho an'ny hafa tahaka ny ivavahan'i Jesosy ho an'ny Petera, ary ihany koa ivavaka ametraka ny toe-javatra rehetrarehetra indrindrandrindra ny sarotra eo am-pelotan'Andriamanitra, ary ny aina manontolo mihitsy aza. Ao amin'ny Lioka 7:20 Jesosy rehefa hiala aina izy dia hozy izy hoe raiko, 4:7, eo am-pelatananao no apetrako ny fanahyko. Mahafinaritra fa ny an'i Jesosy ny fiainany manontolo vao maraina mandra-pahafatiny dia teo am-pelatan'Andriamanitra. Zany ihany koa no tiany apôstôly Paoly mba hampita amintsika ny ametrahantsika manontolo ny fiainantsika eo am-pelatanan'ilay Andriamanitra ray. Zany no antony nahatonga Jesosy teto amin'ity tany ity, ny hanome ny ohatra tsara indrindra ho antsika mba ho alaintsika tahaka. Miantso antsika ny apôstôly Paoly mba hanana fifaliana, ilay fifaliana maharitra mandrakizay, ilay fifaliana mahatsiaro fa voavela eloko isan'andro amin'ny Kristy. Ary miantso antsika ny apôstôly Paoly mba hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra. Tsy hoe indray mandeha isan-kerinandro ihany, fa isan'andro tokony hametraka ny fiainantsika am-piatan'Andriamanitra isika. Ary miantso antsika ihany koa ny apôstôly Paoly. Ity anisan'ny zavatra anankiray tena ilaina ity. Hoy izy ny andininy 12, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no siram'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Isika malagasy ny fisaorana dia anisan'ny teny manan-danja. Ary ihany koa dia tadidio fa teny misy fahagagana io teny hoe misaotra io. Misaotra. Izany teny izany dia tokony ho haitsika izany. Ary mialohan'ny zavatra rehetra ary dia tokony io no ho teny izay mivoaka matetika amin'ny vavantsika hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ninona izany zavatra miseho dia azontsika atao tsara mihitsy ny misaotra an'Andriamanitra. Indray andro ahako rehefa niomana andeha hitourné tany ambanivohitra tamin'izay fotoana izay, eo am-piomanana tsara iny no indro vaky ilay pneu. Dia hoy izaho hoe misaotra an'Andriamanitra fa vaky ny pneu. Inona ho ianareo no antony isaorana amin'Andriamanitra amin'izany hoe vaky pneu ve dia isaotra an'Andriamanitra? Isaorana an'Andriamanitra satria mbola tsy niainga no efa hita fa vaky ny pneu dia mbola nomeny fotoana izany hanamboarana sy hanamafisana an'ilay pneu ana moto izay andeha lavitra. Fa raha toa ka efa tany anelanelan'ny be tany vao vaky ny pneu dia na nihiraka nampanaovina tsy vita, ary ihany koa ny zavatra rehetra tsy handeha amin'izay loatra. Izany indrindra no mahatonga ny saotra masina mampirisika antsika hisaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy tokoa ny toe-javatra miseho izay toa ohatry ny mahakivy, mahaketraka, kanefa tian'Andriamanitra raha hisaotra isika. Taraina tamiko ary nitantara tamiko namako anankiray izay. Very ny bisikletako vaovao. Notafiany dalo izay dia very ny bisikleta vaovao. Teo izy ahako mantsy azy hoe teraina Jesosy ary isaorana Andriamanitra fa very ny bisikletanao vaovao. Ohatran'ny hoe manany ihany angamba raha miteny an'izany. Kanefa tiako no ilaza amintsika hoe ao ambadika ilay bisikleta vaovao ane. Ilay bisikleta vaovao no nisy nangalatra, fa ny aina izay nomen'Andriamanitra kosa izay sarobidy dia tsy nesorin'ireo tsy olahy. Indraindray tokoa eo amin'ny fiainantsika dia ny zavatra no ataontsika manana tombam-bidy kokoa noho ny aintsika. Kanefa Jesosy mihitsy aza dia efa niteny manao hoe inona moa ny zavatra rehetra no manoloana ny aintsika. Ny aintsika no tiany Jesosy mba ho arovana mba tsy ho very any amin'ny mandrakizay. Fa tiany Jesosy ny aintsika mba ho antsika mandrakariva. Ry namako, manoro hevitra antsika ny apôstôly Paoly amin'ny anatin'izay torohevitra telo izay. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra.
azo atao tsara ny mianatra ao amin'i Kristy ny amin'izany zavatra izany. Ny anasako anao amin'ity takariva ity dia izao hoe andeha hanantonan'i Jesosy indray ary amin'ity hariva ity. Mangataka aminy mba hananantsika an'izany toetra anankitelo izany, mba ahafahantsika maneho ampiarapelona amintsika fa manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana isika. Tsy amboamboarina nefa, tsy zavatra amboamboarina. Tsy hoe maheno an'izany hafatra any ianao dia manomboka androany dia hanamboamboatra hoe hanao falifaly mandrakariva indray azany izao na andeha hisaorako daholo izany zavatra rehetrarehetra. Fa avelao mihitsy Andriamanitra no hiasa manokana ao anatinao ao mba ahatonga an'izany toe-javatra izany ho zava-misy eo amin'ny fiainanao. Ary ho hitanao fa ho feno fivaliana sy fiadanana ny fiainanao. Ary ho hitanao fa ho tsara mandrakariva ny fifandrenana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Indray maraina dia nifanena tamin'ireto namako. Ary sady nihirahira tamin'izay fotoana izay no nitsikitsiky no nirara azy ireo hoe dia mirary tontolo andro feno fifaliana ho anareo indray. Dia izay ary miramira indray paster izany androany a. Dia hoy izy hoe ka izany tsy inona no tombontsoa nomen'Andriamanitra satria tsaroako vao maraina fa mbola velon'aina ako a. Ary tsaroako fa mbola nikarakara Andriamanitra ka aleoko izany no andefasana ny saiko mba hadiavolana mandrakariva ny saiko a dia ireo fitahiana marobe nomeny. Ohatra ny Salamo 3:1 sy 2 hoe misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tanatiko misaorana ny ranomasina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoina ao ny fitahiany rehetra. Dia hivavaka isika. Misaotra izay Andriamanitra ny amin'izany anatra fohy, feno fifaliana sy fahazotoana mivavaka ary fisaorana izany. Enganeka ho zary fiainanay tokoa miaraka aminao izany hafatrafatry ny apôstôly Paoly izany. Lalan'i Jesosy. Amen.